Vita ny fanitarana sy ny fanarenana ny lapan'ny tanàna ny Betafo commune Ambonivohitra. 20 tapitrisa ariary no nentina nanatanterahana izany, izay famatsimbola avy amin'ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tonga nitokana izany tany an-toerana ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Misaotra manokana ny praiminisitra lefitra ny ben'ny tanàna ny Betafo no izay fahavitany ny fanavaozana ny lapan'ny tanàna izao, satria teo aloha izy dia cimetière de projet i Betafo. Nandritra ny tanàn'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ny fanajariana ny tany kosa nefa dia lasa commune Ambonivohitra i Betafo, ary izao mbola mitohy izao ny fanampiana mba ho mendrika tokoa izany maha commune Ambonivohitra amin'ity commune ity izany. Raha fitaovana sy fotodrafitrasa ho an'ny fahadiovana ny nangatany ben'ny tanàna ny Betafo dia ny resaka fandriampahalemana kosa ny nangatany lehiben'ny faritra fanampiana fa mampikaikaika ny mponina. Noraisiny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo ohatra kosa ny dinany Melaky ohatra iray, fa rehefa vonona ny fanometanana ny rehetra ka vonona merina ny dinam-piarahamonina dia mirindra sy mandry fahalemana io fiarahamonina io. Naverin'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo teto fa tsy mba tahaka ny fitantanana orinasa ny fitantanana ny volam-panjakana fa izay nalohan'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny etra sy ny aba dia tokony averina amin'ny ampandrosoana fa tsy hakany ny fanjakana tombony.